lahy sy tompoko vavy faly mitsidika ny tokantranonao indray ny sampana fampalalam-baovao eto amin'ny fahita lavitra ma-TV amin'ity aliny asabotsy faraika amby folo ny volana martsa 17 sy 20 ity. Asany ianao araka izany anaraka ireo vaovao hatramin'ny farany. Isataratsika azy dia makasika ilay rivodoza ENAO izay nandravarava teto Madagasikara tamin'ity fiandohan'ny volana martsa ity. Namela taketra mavesatra ho an'ny malagasy indrindra fa ny tapany avaratry ny nosy iny ilay rivodoza ENAO raha ny antotanisa vonjy maika izay navoaka ny BNGRC dia tafiakatra 730 hatry ny omaly arivo ireo namony ainy ary amanetsiny kosa ireo trabona manerana ny nosy vokatry ny fandalovany ity rivodoza ity. Fanadihadiny. Tsy mitsambitombo ny taketra navelan'ny rivodoza ENAO. Raha ny antotanisa vonjy maika avy eo anivon'ny BNGRC dia tafakatra 730 ireo namony ainy manerana ny Madagasikara ary ny 4 tamin'ireo dia teto an-drenivohitra. 170 sy 4,1 sy 1 ireo trabona vokatry ny fandalovan'ny rivodoza ENAO izay ary ny 770 sy 200 sy 2,000 sy 3 amin'ireo dia eto Antananarivo. 270 sy 3,000 sy 10 no tsy maintsy nafindra toerana ary tafakatra 7,0 ireo toerana andraisana trabona manerana ny nosy. Raha ny eto an-drenivohitra no resahana dia 12 sy 700 sy 7,000 sy 3 izy ireo izay miparitaka amina toerana 770. Maro ireo toerana tratry ny tondran-drano manerana ny nosy ary mahatratra 270 sy 700 sy 1 ireo trano dibo-drano indrindra fa any amin'ny faritany. Manoloana ny fahavakisany fefilo manamorona ny renirano ny Sisaony dia nisy ihany koa ny famindran-toerana natao raha ny fanamariana noentina avy eo anivon'ny BNGRC.